TSAHO miely momba ny praiminisitra mandainga avy ny mpanohitra raha tsy hita taratra izy. Ankady fotsy vakoka malagasy iray indray no kilan'ny afo. Fifaninanana de voice France araiky amin'ny 24 nampiaiky ny maro ny feo mangany ilay teratany malagasy italiana. Mankasitraka anao hatrany ary manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alatsinainy ariva izao fa 17 ny volana May taona 2024 manolotra ny araba ary tomboky lasy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Anamboatsika ny vaovao ary izao alina izao dia ny Praiminisitra TSAHO no nitondra ny fanazavana nandritra ny fandaharana manokana tao amin'ny haino manjery mpanjakana alina makasika indrindra ny amiana ara-pahasalamana mandritra indray ny 12 andro manaraka mamintana amintsika ireo fiapetran'olona zay ato anatin'ity fanadiadiny ity ary ravorazafy mahenina sy tokatra marolahy. Anjara Praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta no nitondra ny fanapahan-kevitra sy nampahafantatra ireo fiapetra samihafa manodidina ny amiana tamin'ny omaly. Misy didim-panjakana mamatra fa mitodimy 12 andro indray ny amiana ara-pahasalamana miatra eto amin'ny tany Madagasikara saingy nisy fanalefahana tamin'ireo fiapetra sasany. Toy izao ireo fiapetra noraisina tsy azo atao ny mamory vahoaka mihoatra ny 100 isa. Eto Analamanga misokatra ny CTC 19 Mandrimena Andoharany Fotsy, Mahamasina, Somandrakizay ary Akorondrano ary ny CTC amin'ny village voary Andotapenaka. Misokatra ihany koa ny CTC 19 Antsirabe voalohany, Fianaratsoa voalohany ary Taolaniaro. Raha mikatona Vonjimaika ny CTC 19 eny Ivato sy ny CTC 19 eny Alarbi manomboka ny alakamisy ho avy izao. Afidrany amin'ny CTC 19 hafa ny marary sisa mbola tsaboana amin'ireo noho izany. Tsy azo atao ny fitondranandrazana ny voakana miditra amin'ireo faritra voalaza fa mbola mikatona. Ny fandevenana ny matin'ny Covid-19 dia tanterahiny ny andro ihany ary tsy mihoatra ny olona 10 no mandevana. Tsivona fa mbola mikatona ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Matsiatrambony ary ny faritra Nosy. Misokatra manomboka androany kosa ny faritra Tsinanana, Sofia ary Sava. Mitontsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina na ny couvre-feu amin'ny 10 alina hatramin'ny 4 maraina amin'ireo faritra 4 mbola mikatona. Mikatona ny bara, ny espace, ny karaoke sy ny toeram-pandizana rehetra. Misokatra trano kosa ny restaurant fa tsy maintsy manaja ny fiapetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana ka ny atsasaky ny fahafana mandray-mpanjifa ihany no andraisan'ny olona. Ho an'ny faritra Analamanga manokana, mbola mitony confinement total isaky ny sabotsy ny alahady eto amin'ny district Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaratrano, Atsimondrano ary Ambohidratrimo. Ny district hafa ato anatin'ny faritra Analamanga dia tsy manaraka ny fihibohana ny sabotsy ny alahady. Afaka misokatra ny toeram-pivavahana rehetra ao anatin'ny faritra tsy voakasiky ny fikatonana. Omena lalana manokana no fandaharana amin'ny haino manjery-mpanjakana ny vondrom-ponoana misy amin'ny andro sabotsy ny alahady. Ho amin'ny fampianarana, miverina sekoly ny mpianatra amin'ny faritra misokatra rehetra. Ho an'ireo faritra 4 mbola mikatona kosa, ny mpianatra amin'ny kilasy mpanadinana ihany no afaka miverina an-dakilasy toy ny amin'ny Sisiko Antananarivo renivohitra, Sisiko Antananarivo avaratrano, ny Sisiko Atsimondrano ary ny Sisiko Ambohidratrimo, Sisiko Antsirabe voalohany, Sisiko Fianaratsoa voalohany ary Sisiko Taolaniaro. Ireo Sisiko hafa amin'ireo faritra 4 mbola mikatona ireo dia afaka mamerina miandalana ny mpianatra rehetra manomboka ny Alarbi ho avy izao. Mbola mikatona ihany koa ny université amin'ireo faritra 4 mbola mikatona. Eo amin'ny tontolon'ny fitaterana, tsy mbola miverina ny zotra nasionaly na miditra na ny mivoaka amin'ireo faritra 4 mikatona. Azo atao kosa ny fitaterana vokatra. Tsy mbola misokatra ny sidina fitateran'olona avy any ivelany afa-tsy ho an'ireo olona voasokajy manokana ny fitondram-panjakana. Voarara ihany koa ny fitangoronan'ny olona amin'ny alatsinainy ny Pentekosta manerana ny Nosy. Fa taoren'ny KABARIN'NY Praiminisitra omaly no dia olon-tsotra vitsivitsy indray no nitondra ny heviny androany ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ao arahintsika ity ny ankabeazan'izy ireo izay samy niandrandra ny fiafarany fiboana isaky ny farany herinandro avokoa tsy araka izay nefa ny zavatra noeritreretin'izy ireo toy izao indrindra ary ny fanadihadiany mialy Rarinombana sy Andry Rakotomalala. Iray volana sy tapany izay no nidiran'i Madagasikara tao anatin'ny amiana ara-pahasalamana hiatrehana ny valanaretina Covid-19 andiany faharoa. Saika tao anatin'ny fahasahiranana avokoa no niatrehan'ny ankamaroan'ny malagasy izany. Nisy indray anefa ny fahadisom-panantenana teo amin'ireo olon-tsotra omaly taorian'ny KABARIN'NY Praiminisitra. Ankoatra ny fanokafana ny lalana mantsy dia niandrandra ny fanajanonana ny fihiboana isaky ny sabotsy ny alahady ireo olon-tsotra kanefa tsy izany ny zava-nisy.
nambaran'izy ireo fa tsy zaka intsony ny fahasahiranana teraka izany satria isaky ny faran'ny herinandro ny akamaroan'izy ireo vao tena mitady vola. Tsy afaka mivarotra mihitsy sady hoe miboka dia miboka na dia mba hoe 1 heure 2 temps 2 heures 2 temps mba hoe mivarotra kely aloha mba na dia hoe atao sakafo fotsiny ary tsy misy tonga dia miboka dia confinement total dia zay moa no nataony dia tsy maintsy manaraka zany. Kabeazan'ny olona rehetrarehetra nge madinika mitady ny isan'andro ary ny alahady ny olona mivaka avy zany hoe tsy mitady isan'andro fa mitady nohaniny hanina hohanina androany tadavina androany nohanina rapitso tadavina rapitso ka raha vao misy ny fotoana na dia atao fotsiny ara hoe ray andro fotsiny raha mifatapahany dia fa tsy maintsy misy fianany ambilan'ny olona tsirairay avy. Nanantena zany ny hoe mahay sokatra zany hoe ny sabotsy ny alahady dia olona zany hoe vao sabotsy zany olona vao mitady hoe sakafo hohanina alahady fa tsy mety tsony le hoe miboka zany fa mitovy ihany le miboka sy ny tsy miboka. Fiainana efa sarotra zany dia tokony mba hivaha amin'izay tena mazana be le fiainana tsy mety tsony. Ohatran'ny any fakana entana zao dia lasa lafo be ny entanay satria eo arivo mamy tsy mahazo miakatra makaty nefa ny avany ny mpanao teninanay dia tsy tafavoaka mihitsy dia zay zany le mpitondra entana zany express dia lafo be mifray an'le izy. Nahitsy ihany koa ireto olona ireto raha nilaza fa tsy voafehan'ny fitondram-panjakana ity valanaretina ity na dia nahitana fienana aza ny tranga. Antony izany ny fisian'ireo tandrevaka isan-karazany sy ny fanjikana ny fepetra napetraka raha tsy laza afa-tsy mifampidikana ireo sidina mitondra teratany vahiny avy any ivelany. Ny madinika sy ireo mitrongo voahomana nefa fehezina sy tsy avela hanao ny fitadiavam-bolany. Tsy voafehy mihitsy satria mbola ny sasany mahazo miditra ny sasany tsy mahazo miditra dia tsy mety. Tokony ampitoviana daholo fa tsy hoe ranona mahazo mivoaka ranona tsy mahazo mandeha. Ny fanjakana zany mila mandray fanapakevitra entitra hoe idina ny tseranam-piaramanidina dia tokony hita fa tsy misy hoe idina dia sokafana dia tonga le zavatra dia avy eo ohatrany hoe lasa mamperitreritra zavatra hafa zany le izy ohatrany tsy fantatra tsony izay tena fanetiny an'ilay tongavana ka raha hoe ny tena hoe fifehezana aloha hoe voafia amin'ny fanjakana aloha amiko tsy dia hitako loatra le hoe tena hoe voafia fa dia ny hoe voafia amin'ny fanjakana dia ny hoe ny majinika tsy mahafaka mitady dia point c'est tout. Ny andro fanazavana sy fepetra momba ny sosialim-bahoaka ihany koa ny ponina. Ny fotoana hanaovana fiariana mantsy efa miatery sy miakely satria voafetra noho ny fihibohana. Ankilany anefa ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro dia tsy takabidy kanefa tsy misy ny valim-panontaniana mazava. Ny zava-misy omaly aloha dia toa fitanisana ny zava-bita toy ny fanaon'ny PRAIMINISTRA etsy amin'ny anteny mera rotonta. Hatreto dia tsy mazava ny lalana hivoahana amin'ny krizy ara-toe-karena mba tsy ilazana hoe tsy misy. Entina manao izao kosa indray ary nitatitra ny Covid-19 ho an'ny alahady fa 12 ny volana May ny taona 2024 indray ireo namony any manerana ny nosy raha 13 kosa ny tranga vaovao any andro ny omaly hatrany tamin'ny fitiliana 2.3 natao ny tsinjara toy izao isaky ny faritra manerana ny Madagasikara 7 ny teto Analamanga ray tany Alotra Mangoro 4 tany Matsiatra Ambony 3 kosa Sava 2 Atsimo Andrefana 7 ny Vatovavy Fitovonany 7 ihany koa ny tany Menabe ray Analanjirofo ray toy izany ihany koa Anosy roa Betsiboka ary roa Atsimo Atsinanana 2 sy 710 ireo olona mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao raha 20 sy 900 no ao anaty trangana fahasarotana na forme grave. Fa lafomba vahatanteraka kosa indray dia nisy ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataony avy eo anivy ny fikambanany vadidanty na ny huissier de justice eto Madagasikara nisy mantsy ny fampiororona amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Charmano Menjanahary sy Mathieu Princy. Erisetra izay no nahazo ny vaditany iray rehefa nanatanteraka ny asany ny alarobia lasa teo. Ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka izy io amin'izao fotoana izao. Raha ny vaovao azo dia nohidina tao amina efitra iray io mpiasan'ny vaditany io ary nampiarana erisetra. Toy izao ny fitantarany ilaina natrimaso ity tranga ity. Efa akaiko vita le asanay, efa kopy iray tonga fa sisa tsy vita koa. Dia niditra ny ankizy vavy zany niditra avy any izay zanaky le olona nandehananay tamin'ny voalohany hoe aksaozy izy ny tobilina reo fa andeha hivoaka ny angavy anazy mety raha hoe aloha efa vetivety ty dia ho vita zao fa maika aho izy dia raha mety raha hoe andany ary nirina izy
aksozy automobile zao dia nalainy metatra taty ihany koa zany le copine mbola tsy feno koa dia izy nanao ian'le asa tao rehefa namoaka an'le fiara tao amin'le trano koa dia nanao manevra fotsiny izy dia verina miditra tao anatin'le trano iray dia nidiny ny vavahady taraiky teo ivelany teo minitra maromaro mihitsy teo ivelany teo ary nandondona tamin'ny lakile fa tsisy namoa rehefa naino an'le kikiky amin'izay ko antsovonjy niezaka nanokatra an'le varavarana heureusement tsy nisy gardiennal izy fa karetsaka fotsiny dia voaiko ny vavahady dia nandrofona kany amin'le efitra nandraisana anay ahako dia mety rehefa mivoaka ny trano bahana ny lehilahy anankiray nanao tiserta zay nitazako miaraka amin'ny dossier efa mikorotana eny an-tanany efa tsy teny amin'ny tsolo le solomaso fanovatana nanaovany an'le asa tao efa tsy nisy kasy bosony ary mangovo be nitako dia niraisiko ny dossier sy ny poketrany dia nandeha voaka zay nataoko sy niboahana ny vavahady raha ny fanadiadiana atrany dia milaza olona akaiky ny mpitondra sy ao anatin'ny fitondrana ireo nanao ny erisetra tamin'ny mpiasan'ny vaditany io andrasana arak'izany ny toy ny ty vaovao ity mikasika kosa indray le famaizana nitranga teny akady fotsiny asabotsy ariva teo dia nitondra ny fanazavany mikasika iny famaizana goavana teny akady fotsy iny ny ariva ny sabotsy ny mpanakanto bodo amin'ny mahampanofa azy eo amin'ity trano ny arandoza ity sy ny mpisolo vava maître Wilira Zavinjatovo na i maître Olala amin'ny mahampiray vodindrindrina azy androany io samy nanambary izy ireo fa nanana ny tantara n'ity trano niara-ny famaizana maneho ny vakoka malagasy ity tsy aivina fa efa mainy taona 2026 mialirary nombana sy Andra Kotomalala simba tanteraka ary tsy nisy noraisina intsony tany amin'ny riana faharoa tao amin'ity trano etsakady fotsy niara-ny famaizana tamin'ny asabotsy lasa teo tokony tamin'ny fitora ariva ity tsy nisy ny ananafona ny naratra na dia teo aza ny amafon'ny loza saingy ravan'ny afo kosa ny vakoka mahamalagasy mampiavaka azy tena nanatrika ny aina mihitsy azy zany afo be ozy satria tena afo be mihitsy le izy satria tokony tamin'ny fito latsaka teo zany dia nisy eo afo nisy kapokapoka be aloha voalohany indrindra fa tsy misy hoe tsisy miteny hafa kapokapoka be le varavara dia samy taitra daholo manodidina dia gaga amin'izay dia zaza aloha fa niantso vonaheno vovonidina zany tendraotra dia fa niantso ny pompier tsy afaka miakatra ny olona tsy afaka manampy ny olona za manko efa nieritreritra koa zany hitondra sio zany ambaniroana le izy rehefa anjerevana izy tsy takatry ny sio ery ambony be ery enina dia takatra izy efa afo be le zavatra tsy matiny afo amin'ny rano amin'ny sio mihitsy le izy tary amin'ny riana farany indrindra tary zany le tena afo be mihitsy dia toa tenatenany teo ary rehefa faraparany tety zany dia nilatsaka satria rehefa may moa ny hazo sy netretra rehefa tena onana izy lasa hoe lasa vainafo dia tapaka dia menjera dia iny korotana be dia ny fanampy ny olona ny pompier nanao ny asany dia lamina ny teto aminay ny trano koa moa zany trano efa vakoka nisany vakoka zany hoe ny architecture sy ny structure rehetrarehetra ao anatiny zany izay mandrafitra an'io trano io dia efa fahagola tsisy nikotihana mihitsy tsy nikotihany tompony mihitsy ary zay koa tsy nikitika zay mampanofa zany tsy nikitika mihitsy an'io trano io dia efa fahagola afa-tsy ny hoe manamboaboatra tafo zotrany ny riana ny tafo dia amin'ny alalan'ny hazo daholo tena laky ny fitaran'ny afo ny trano aloha amin'ny mahatrano azy dia tena otohoto tanteraka satria zay tsy kilany afo dia lotsomatry ny rano zany hoe ny any afahanam-bo zany tena otohoto tena kila hatramin'ny tafo fa ny rindrina zany kosa dia tafajanona fa ny velany kosa nefa dia azo lazaina hoe tena mbola mijoro tsara ankoatra ny mahavakoka azy dia nanana ny tantara nyity trano niaran'ny famaizana ity araka ny nambarany mpanakanto bodo sy ny mpisolo vava maître Olala hatrany ary amin'iny faritra iny akady fotsy abaty mitsangana hatrany anaty tanàna any dia betsaka ny trano izay niara mitovy taona tamin'io trano io fa ny manamorona ny arabe angamba dia izy anisan'ny trano indrindra sy mbola manana ilay rafitra malagasy manana tantara ny toerana io trano io misy tamin'izany moa zany hoe tamin'ny 1962 63 64 petraka atao mandilazy zay dia nisy an'io toerana io mampanofa vilia zany sanatria zany olona tao zany nefa koa zany misy toerana ihany koa fanaovana lanonana dia io zany misy matetika
fanaovana siroboma tamin'izany dia ny tenako zao a satria mipetraka te Mandela zany tenako teto akady fotsy teto zany misy an'io toerana io a dia avy any Mandela zay mamonjy an'io siroboma io. Amin'ny mahavakokazy izay dia tsy tokony hojereny ny fitondram-panjakana fotsiny izao vonana iseho izao fa tokony hisy ny tolo-tanana ny fianakaviana ahafahana manarina ity trano izay mampiseho ny endrika mampiavaka ny Madagasikara ity. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena tany Toamasina dia nanaitra ny maro ny fampidirana olona mihoatra ny savoatondro makasika indrindra ny amiana ara-pahasalamana tao anatin'ny kianjan'ny stadium Barikadimy Omaly. Nandray fifaninanana ara-panatanjahantena ho fiadina amin'ny tompon-daka ny faritra Atsinanana moa ity kianja ity. Toy izao indrindra ny taty vaovao makasika izay. Notontosaina Omaly tao amin'ny stadium Barikadimy ny lalao manasadalana fiadina izay tompon-daka ny faritra Atsinanana eo amin'ny taranja baolina kitra. Nilazany teo anivon'ny pejy ofisialy ligue paritry ny baolina kitra Atsinanana fa match huis clos izany hoe tsy misy mpijery ny lalao rehetra mandritra ny amehana ara-pahasalamana. Mipetraka izany fanontaniana hoe efa misokatra ho ampankafy baolina kitra ve ny kianjan'ny stadium Barikadimy ary iza no afaka ampidirina, iza koa tsy mety ampidirina, iza no tompona andraikitra tsy maintsy enjehana ty iza koa no tsy azo enjehana rehefa maniky ilay fepetra ara-pahasalamana. Raha ny hita aloha ny kalabiny ireo mpijery. Ankoatra ny fandikana ireo fepetra efa napetraka ny fitondram-panjakana fohy be nanao izay patany ihany koa ireo tompony andraikitra tamin'ny fitim-pidirana. Ary ny loharamba vaovao iray ihany koa lasa fanararaotan'ireo tompony andraikitra ny sany ity kianja stadium Barikadimy ity ny fampanofana ny kianja mandreo mpanatanteraka fanazara-tena. Miandry fampiarana amin'ny fepetra sy ny sazisaza ireo mandika ny fepetra ny rehetra noho izany. Fanao tia le olona mijanona tsy aviditra eto ny force efa occupé any amin'ny bord any amin'ny tsisy force zany nalenareo? Non, nisy force roa teo fa roa inona ny dika amin'ireo roa par rapport amin'olona ka force jiaby efa occupé any amin'ny vilona amin'ireo tamin'ny lavitra feno olona votovoko feno tsisy distanciation tsisy ataovy 50 000 fidirana eo mijery baolina avy any na 50 000 zavatra zany mila jerena tena hoe fiarahamonina zany le football zany le zava-misy efa naretina misy zavatra manahirana moa président tamin'ilay Pro League demi-finale farany amin'ny roa sasany latsika 10 minitra tompona andraiky tamin'ny Pro League eto Tamatavy tonga eo hiditra izy maro be olo nitangorona tamin'ny vavahady voaterina ampidiriny le olo dia nasaigny ny paritaka atao mba tsy hialany amin'ilay tsy nahazo anazy dia gaga rehefa ty afara hoe misy mitory ziskany amin'ny ministère any le toezara. Eo amin'ny pejy ny kolotsaina kosa indray dia reharehan'ny malagasy ny nandreseny marge mety sy malagasy italiana ny fifaninanana de Vos France raika amin'ny 24 ny aiky ny feo mangany sy ny talentananana ireo mpitsara sy ireo mpanaraka ny fandaharana entiny ravirazafy mahenina sy tokora maro lahoanao atao anatin'ny ety fanadihadiana manaraka ity ary ny makasika ny marge. Il y avait qu'un dimanche par semaine. Les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux. Nampietsi-pony maro ny fiangalin'ny marke ny Iran Daniel Guichard, mon vieux, izay nataony andray be ny efa notomandry. Iran Iran tamin'ny andon'ny gramara no nataony faharoa, Westin Mayongirs, Forget Everything na nira fahatelo nataony, izay sanganasany manokana raha ny fantatra. Natsivy ny mofa famaranana tamin'ny fifaninana lala vaovao sy France andian'ny fahafolo tamin'ity taona ity no karakarain'ny TFN no nataony ka nandrobahany fandresena. I Jim Bauer, Métissa ary Cyprien no nifaninana tamin'ny marke ny sabotsy teo. 20 isanjato ny isambato azy ny avy tamin'ny mpijery raha 30 isanjato ny ampifanandrina aminy. Florent Panino no mpanankato nanaraka ny fivoarana hatramin'ny etombohan'ny fifananana ary nilaza fa nivoatra tsikelikely marke izay tsy nampoizina. Afa iza tokoa moa i marke izay nampiteraka resabe tao amin'ny tambazotra tseratsera Facebook teto amintsika. Marke no fiantso azy, Margherita Davico kosa no tena anarana. 12 taona ny tovovavy, teraka tao be felatanana, italiana andrainy ary malagasy ny reniny. Hatramin'ny 15 taona izy no mipetraka sy nianatra teto Madagasikara. Nifiditra tany Frantsa teo amin'ny 19 taonany ka nipoitieny monina. Efa nandray anjara tamin'ny fandaharana Pazapa sy Wheel of Cover no karakaraina televiziona tsy miankana teto Madagasikara. Nanaka natarika miaraka amin'ny mpitendry mozika David Henry ary nataony madano anarany tarika
ho fanambarana ny anarana markizy David sy ho fahatsiarovana hatrany ny firenenany avy izy. Dilaza ny iverina tsy ho eto Madagasikara moa marke andolotra vokatra malagasy raha nambarany andro vitsilasy izay tao anaty gazety teto an-toerana. Mpanakatondrere hatrany amin'ny malagasy azy marke nanandritra ny fifananana azy. Ny kolontsaina malagasy izy no tarika azy ity mozika sy ampivoatra ny feo ananany. Eo amin'ny vaovao tapatapany kosa indray ary dia misaona ny tontolon'ny teatra malagasy. Olobe nanamarika ny kolontsaina Ily Zaravalson izay nodimandry ho malmaraina mpilalao teatra tao amin'ny troupe Jeannette. Mpamorona tantara ihany koa ary ny feo beso no tena nampiavaka azy tamin'ny hira fandravana ny tantara. Izy dia tao anatin'ny troupe Jeannette andiany faharoa. Marina fa efa feno 20 taona izao ny troupe Jeannette izay nankalaza ny 70 taonany ny taona 2024 ny tantara antsehatra moa dia manana anjara toerana lehibe amin'ny tantara ampirenena na amin'ny tolona izany satria izany fomba izany no nampitohy ny tantara. Mampahery ny fianakavian'ny Ravalson ny ekipany MBS tamin'ny fahalasany Elija. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manomboka misy fiantraikany any amin'ny firenenkafa ny vokatry ny ady eo amin'ny Israel sy Palestina efa herinandro izao. Tsy mbola nisy ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta mitombo isanandro kosa nefa ny fahasimbana sy ny faty olona. Ravirazafa mahenina sy tokra marolahy. Tsy nasakana ny adiny Israel sy Palestina ny antsona ataon'ireo firenena maro sy ny sehatra iraisam-pirenena mitony fifandonana eo amin'ireo firenena rotonta izay efa nisy nandritra amin'ny 7 andro. Impolony sesy izao no nanjera bomba ny bande de Gaza i Israel. Trano maro no rava vokatra izany miampirona moniainy. Nilaza moa zareo tompona andraikitra Israeliana fa nivondrona mpampiororona no kendrena tamin'ny tivitra. Araka ny fantatra, trano lehibe misy 7 olona ambony ny Hamas no nianjeran'ny bomba tamin'ny alalan'ny fiaramanidina sy ny drone. Tsy mbola misy hatreto ny fifampiresahana eo amin'ny rotonta amin'ny fampitsaharana ny ady. Ao Israel kosa, niraka manokana firenena mikambana amin'izao anelanelana ary anokatra fifampiresahana eo amin'ny mpanolontsaina amin'ny fiarovana anatiny Benyamin Netanyahu, ity farany izay niantso ny Arabia Saoudite, Qatar ary Egypte anelanelana ihany koa. Ho an'ireo Palestiniana moa, feno tahotra ny mponina no tivitra tsy misy fitsaharany. Any Gaza izao, feno olona mipetraka raha inatrany ny an'izy ireo isaky ny misy zera-bomba na efa misy aza ny kendrena manokana. Niantso ny teo anivon'ny Croix Rouge ny anenana ny tivitra mahery vaika na hiala lavitra ireo sivily. Raha nitatitra ny voaka, mahery ny 3,000 isa ny tivitra rokety nataony Hamas ny azo an'i Israel. Nanomboka ny 10 meteo, 750 kosa ireo Palestiniana namony ainy ka farafahakely ny zaza ny 750 tamin'ireo raha mahery no 100,000 naratra. Ankilana, 10 Israeliana namony ainy ka zaza ny iray 220 kosa ny naratra. Tsy mizana ao Israel sy Palestina nefa ny ady fa efa mitatra firenena hafa. Tany Kanada, voaterina dia efa bomba nandatitra dranomasiny polisy nanaparitaka ireo teratany Israeliana sy Palestiniana ny ady. Manameloka izany fietsika izany moa ny Praiminisitra Kanadiana Justin Trudeau omaly tsy manaiky ny fifamonoana. Tany Bruxelles ihany koa, olona 100 no mitangorona nilaza ny anohana ny Israel. Nanambara moa ny Praiminisitra Christian Omaly fa misy manelitsao momba azy sy ny filoham-pirenena fanamarina tena kosa izany ka manilika andraikitra ho any amin'ny mpanohitra ho ny mpandrindra nasionaly ny atokotiko Madagasikara izay mitaky ny fampiarana ny sata amin'ny feny fanoherana. Germano Menjanary sy Mathieu Prince. Nandritra ny fandarana manokana nampafantatra ireo fepetra samihafa manodidina ny amehana tamin'ny Omaly ny Praiminisitra lehibe ny gouvernemanta dia nitondra fanazavana mahakasika ny fifandraisany amin'ny filoham-pirenena. Nambarany tamin'izany fa mba ampitsarana ireo TSAHO miely dia manambara etonao fa tsy misy ny olana eo amin'ny fifandraisako sy ny filoha rajoelina. Mitovy ny vinanay ho iatrany ny nambarany. Raha io fanazavana io no alalinina dia manamary tena indray ny mpitondra ary endrika fanoliana andraikitra any amin'ny mpanohitra izany. Ka rehefa mandeha ny TSAHO dia voatery lasa manamary ny tena teoriana ilay mpitondra. Ary ny loza dia ny fanamarina ny tena n'ilay mpitondra hiala amin'ilay TSAHO miely dia lasa endrika faniliana andraikitra any amin'ny mpanohitra. Ary ny mahagaga ao anatin'ilay izy dia ity, rehefa hanilika andraikitra ny mpitondra
dia fantany ary ekeny ny fisiny ny mpanohitra eto Madagasikara magaga kanefa ny tokony hanamarina sy ampifototra n'izany fisiny mpanohitra zany eto Madagasikara dia ny fametrahanao an'ilay lalàna mifehy ny sata mifehy an'izany mpanohitra izany hoe mahafahan'ilay mpanohitra manatanteraka ny andraikiny dia tokony apetraka ao mazava tsara mihitsy ny sata mifehy ny mpanohitra fa tsy rehefa ilainao haniliana andraikitra dia lazainao fa misy any ny mpanohitra kanefa araka ny lazaiko teo dia tokony fototra ijoroany zany mpanohitra zany dia faritana arakaraky ny lalàna miendrika fanomezana toerana ho an'ny mpanohitra ihany koa ny lahatenin'ny praiminisitra ho iatrany ity mpanao politika ity na mafisiny atrandy ny tokony fampiarana ny satamfeny mpanohitra na ny lalàna laharana faraka 24 tsipika 8 aizao anatin'izay raha tsy resaky fotsiny tsika ny mikasika ny andriamatoa premier ministre mandainga ve ny mpanohitra raha ilaza fa tsy hita taratra mihitsy ny premier ministre hatramin'izay ny foronina ve zany angamba kosa mihaja amin'ny raha mahity tsika fa raha hatramin'ny ataontsika hoe nanomboa an'ity vagy faharoa an'ity valanaretina covid-19 tya dia ino no maly alahady iny no fiseho voalohany ny sehoan'ny premier ministre dia mandainga ve ny mpanohatra raha milaza na ny vahoaka milaza fa tsy tazana tsy hita mihitsy ny premier ministre raha ialana tsiny ara fa na ny anatin'ny tamadoza seratsera raha misy manao saritsarinteny manao hoe omba mitady fa tsy hita izany rehetrarehetra zany dia mitory fa tokony ho hitany vahoaka foana ary miseho manazava ny sainy vahoaka manoloana ny olana mianjady amin'ny fiainam-bahoaka ny tompony andraikitra ao anatin'ny mpanatanteraka indrindrandrindra satria ny fanatanterana ny politika mpanjakana rehetrarehetra dia tokony eo anivon'ny gouvernemanta ary mitarika an'izany ny premier ministre ampirindra ny fiainam-pirenena raha ny mpanohitra no manao ny andraikitra nomeny lalam-pandrenana azy amin'ny fanentanana na mitaiza vahoaka mitsikera ny asary vitan'ny fitondrana ary mampahafantatra ny tsy mety voapirofo amin'ny ankapobeny amin'ny fitantanan'ny firenena dia zavatra telo lomonja no isiny ny fampandrosoana ny fanajana ny tany-tandalàna ny fitondrana tsara tantana sy mangarahara fenitra demokratika efa ekena ho filamatra no entina natanterahana izany rehefa mipetraka ireo dia miverina ny fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny tarihiny eo amin'izay lafa mavao izay hatramo dia tsy manana politika moana ny Madagasikara amin'ny krizy ny fitondram-panjakana raha iny kabarin'ny praiminisitra MIELY no asiteny valiteny amin'ny ankapobeny no nataony fa tsy miditra amin'ny antsipiriny hoy ny nambarany isy olomavambahoaka ny Madagasikara fehitra raha lamisafimbolona ho an'ny androany entitra amin'ny ilazany fa tsy misy idirany plan Marshall ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa anarany fotsiny ihany io Germain Menjanahary sy Mathieu Princy. Ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta TSAHO Christian no nanome fanapahan-kevitra manodidina ny ameana tamin'ny omaly nanatsitika ny lafiny ara-toekarena izy nandritra ny lahateniny nilaza ny praiminisitra fa manao plan Marshall isika Madagasikara irery andry no samanao izany ao anatin'ny krizy ara-pahasalamana kanefa isika dia anisan'ny firenena ireo mahantra indrindra maneran-tany entitra no lazany isy olom-bavambahoaka ny Madagasikara izay voafidy hita ao amin'ny boriboritany fahadimy fa mijanona ho vavany fotsiny io plan Marshall io zany resaka plan Marshall zany dia natsika ohatry ny fanaondro rareo ihany zao ny programme anazy zao ny UM zao ny vilrano ray roa telo hatramin'ny 13 safatriny fa tsy misy ninina tanteraka ary mahakasika an'izany hoe plan Marshall zany mijanonao resaka zany ny resaka fond souverain zay tsy mazavatra eto le 1000 milliards ariary mahery zany no nametrana tanytanina tamin'ny fanaovana ny famolavolana ny lalàna amin'ny feny peti-bola raika amby 24 fa ny resaka plan Marshall tsy mahita taratra sy mahita soritra zany ianao any anatin'izany peti-bola asa mitila sy mpanitsiny ity mety hitsofoka any ve zany nge tsy vitany vavy fa tsy misy irika tsy misy resaka zany any anaty teti-bola fa nijanona vava nanaovana effet d'annonce araka le fomba fiteny zay nandrasany dia mijanona miaraka tamin'izay vavy zay le izy fa ny fiainana andavanandro dia fahasahiranana no fandimby dia ny plan Marshall niteneny ny praiminisitra zay omaly
fa tsy miditra tsy prieny satria tsy misy satria tena resaka manidina fotsiny zany rehetrarehetra zany. Mahafantatra tsara ny lafin'ny ara-toekarena sy ny vola ity solombavam-bahoaka ity no izy mpikambana eo anivony voamerany vola ao amin'ny anteny mera-pirenena ko ampetraka tokoa ireo fanontaniana tena plan marsal tokoa ve no resaka eto sa kosa teny indrana ary manaraka koa mba hovay ny anarany mandreraka na mihainao azy ara asa raha tena mba fantany zany hoe plan marsal tena fantatry le mpitondra ve le tena teo plan marsal zavao am'le vahoaka fa tsy tonotononona fatany fotsiny izy io plan marsal rehefa mpanatenana pokaty zany foana nataonareo hitady olona malaza am'ray zao ianareo de otononareo ndray anao an'izao de mitady voambolana ray indray ianareo vita mivatsitsinjo vitsika mitosika fameno izy amin'ny fenonareo teo namanamanareo ihany ny fenonareo sy ny tsinjovinareo teo tonga ndray ty de hoe tokantrano miaro sasatra miarina tsy misy tsy ny ray isanjatony malagasy tena sahirana tokony azo azy no azo am'izany ndray tia eto fa manao didiko fe lehibe eo anatrehany olombo afidy ny olombo atendry izay namitiana ny mpanao politika tao anatin'ny fandarana miara-manonja androanty ny zava-misy eto Madagasikara fa nampanazavana reny teny ambinitsoa velositraka sy tokatra maro lahy. Mbola misy hatrany ny fanavahana raha ireo fepetra voalazan'ny Praiminisitra Tsay Kristiano asindresaka. Tsy sahin'ny fitondrana ny manakatona ireo trano filanonana vahiny raha ny hita eto andrenivohitra. Raha teo amin'ny fomba famalin'ity lehiben'ny gouvernement ity indray dia niariary fa efa voamana avokoa ny valiteny kanefa dia mbola tsy voafehy ihany izay fandraisam-pitenenana izay. Mahaliana ny Praiminisitra tokoa ve ny manjony vahoaka? Ny anom-bazo ny raisina atao dia midy ny farotra. Ny anom-bazo ny raisina atao dia miemitrady indray mikovy vafeo. Ny azo ndraisina atao dia midy ny fiangonana tsy mbola mianatra ny mpianatra eto Analamanga zany ny azo ndraisina atao fa ny mampalelo ao anatiny raha saina midy ny fiangonana sy ny hoe ny fampianarana ny mampalelo ange maninona ny toerana filokana tsy midy izay mampitangoryn'olona maro mihitsy satria sao dia mba misy fianakaviana no atin'izany. Raha nitranga ny valanaretina sy ny kere manjo ireo mpiray tanindrazana any amin'ny faritra atsimo indray dia hita fa mbola lavitra ny ezaka raha ny fahitan'ny mpanao politika azy. Mijaly ireo malagasy miainao anatin'ny ahitany sy ny anoanana ary mbola manginy fotsiny aretina raha ny fanazavana. Hentitra kosa ny lazan'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara fa misy tsy mazava ny tenin'ny Praiminisitra omaly. Ankoatra ny tsy fahafehezana efa voalaza moa dia isan'ny nahagaga ny fomba anatsy amin'ny antony filohan'ny Repoblika nataon'ny Praiminisitra dia koa ny tsy fahafehezana ny andin-dalàna izay tokony nambara. Dia ireo tompon'andraikitra voalohany firenenareo fe dia tsy nahalala fa niala tany ireo vaksinina farana fatratra teto amin'ity firenena ity ary natonga resa be. Kanefa raha 2000 concentrateurs d'oxygène na 2000 bouteilles d'oxygène nanaovana oeraoera be tongavan'ny filoham-pirenena nanaovana fihetsiketsehana be teny Ivato. Ny dikan'izany natao tsinitsinina le vaccine 250 000 doses ary voanaika manampitrotraka an'le ahiahan'le vahoaka izay te hanao vaccine. Raha niresaka mikasika ny fivorian'ny mpiramaritry ny anteny mera-pirenena kosa dia niariary fa matahotra ny fifidianana tokony atao ny maro anisa eo anivony anteny mera-pirenena raha toka ny 520 amin'ireo solombavam-bahoaka misy araiky amin'ny 50 anefa dia avy amin'ny antoko IRD avokoa. Le maro anisa indray no farivotra. Le maro anisa indray no matahotra. Dia tsy vitany matahotra. Fa aseho akariary mihitsy le fatahorana hoe efa nitapahana zany tao. Tsy hainareo mampiasa ny anteny mera-pirenena fa tenenina foana nareo hoe tsy hainareo ny mampiasa ny atao hoe anteny mera-pirenena teboka. Ny vaovao fampandrosoana kosa indray dia tokantrano 720 mivelona amin'ny fanamboarana vilany tanimanga ao amin'ny fokotany miadana komina Alasora no sitraka toro avy amin'ny ben'ny tanàna ho an'ny androandy. Etsika tafiditra indrindra moa ao anatin'ny vilina ny fampandrosoana ny tanàna ando miaratiana sy Manorandre Malala. Afa-pasahirana natao mitetraka ireo fianakaviana mivelona amin'ny fanamboarana vilany tanimanga ao amin'ny fokotany miadana komina Alasora manomboka izao. Noho ny fampitovana azon'izy ireo avy amin'ny ben'ny tanàna androandy manafaingana manatsara ny asa ity fitaovana ity no sady tsy mandreraka raha ny fanazavana ity ireny mpianakaviana ity izay fantaonany maro nanaovana ny asa zava-dehibe ho azy ireo araka izany ny fisitrahana izany. Fa izao amin'ny mialina be fa mba mandroso ny fiainana dia nahasiana ny tony
fa le tora ohatra anazy zao dia tsy zakako intsony satria reny le dakanana any nafakiny mety aminazy zao raha izaho tamin'ny fatanjahana aloha dia mbola araka tsara daholo ny zavatra atao mahavita raha rehetrarehetra fa amin'izao efa tena osa dia mbola mahavita ihany fa tsy betsaka tsy vao izao no nisy ny tantsoroka ataon'ny komina ny mponina ao aminy saingy ireto fikambanam-behivavy ireto no nahazo tombony tamin'ny ity androany ity etsika tafiditra indrindra anatin'ny vinam-pampandrosoana ny tanàna no fampirisihana trany ihany koa ireo mponina anao asa tsara raha ny fanazavany be ny tanàna ao an-toerana no sady ihany koa moa anatin'ny amenam-pahasalamana zany somary manasarotra ihany ny atao hoe fanatanterahana-drareo ny asany sy ny atao hoe fomba anatanterahana-drareo ny fanamboarana ny vilantany zany dia afaka hoe mba manampy angiakangiana kokoa zany ny fisindreto fitaovany reto omenandrareo ao anatin'izao amenam-pahasalamana zao mba ahafahany atao hoe manafaingana sy manatsara ny asa tanana izay vitany izay ho amidy moa zany mazava ho azy na atao anatin'ny commune Lasora na ivelan'ny commune Lasora. 7 ireo tokantrano mivondrana anatin'ny fikambanam-behivavy noho ny sitraka ity fitaovana ity notolorana tamin'ny fomba ofisialy azy ireo izany androany tsy janona treo ny etsika tahaka izao raha nambaran'ny ben'ny tanàna afahitoy ho fampandrosoana ny tanàna misy azy ireo. Vaovao mampalahelo kosa indray dia nodomandry ny aliny alahady fo alatsinainy raha Davidson Andriamparany Benjamin tompona andraikitra ambony teto anivon'ny firenena ary ny tanàna andraikitra maro teo amin'ny lafin'ny politika sy ny toe-karem-pirenena amin'ny ankapobeny isan'izany na ministra azy tamin'ny fitondran-dravalomanana sy ny mahalehibe ny sampana vondrona fototra laika teo anivon'ny fiangonana FJKM ando miaratiana sy tokatra maro lahy. Olona nanana ny maizy azy teto anivon'ny firenena ary sakia mahafesehitra maro lafy i raha Davidson Andriamparany Benjamin izao nindosy ny fahafatesana izao na izany teo amin'ny lafin'ny toe-karena politika ary fitantanana raha raha-mpanjakana efa nitana andraikitra ambony teto amin'ny firenena nandritra ny fitondran'ny ravalomanana ny taona 2024 hatramin'ny 2025 izay izy nahavoatendry azy ho ministry ny toe-karena vola sy ny teti-bola efa ministry ny fanabeazam-pirenena ihany koa ankoatra ny mahamanam-pahaizana manokana azy teo amin'ny toe-karem-pirenena sy ny fifaneraserany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena efa solombavam-bahoaka telo amin'ny boribory-tany faha-efatra ny taona 2024 ary isandro kandida nandray anjara ho fidinina filoham-pirenena indroa taona ny taona 2012 sy ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2012 farany teo nanano ny toerany koa izy teo amin'ny lafin'ny finoana izy dia nitana andraikitra lehibe teo amin'ny heviny sampana vondrona fototra laika teo amin'ny heviny fiangonana FJKM verolomanga ny firenena efa maro ireo mpanao politika apahy toe-karena hatramin'ny olon-tsotra no gina tamin'ny fahalasan'izao isan'ireo nitondra ny teny fampiononana sy nampahery ny fianakaviana ny filoha ravalomanana atao amin'ny pejy ny Facebook ny fianakaviam-ben'ny MBS dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana. Mirary fiononana feno any fianakaviana hatrany moa izahay eto anivon'ny MBS izay ihany koa no mamarana ny fotoana ny vaovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ny sampana fampahalalam-baovao ny MBS manome fotoananao raha ampitso amin'ny fitora sy sasany indray veloma tompoko.